Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenany tondra tokiazava. Matetika izay everitsika fa tsy mety na diso tsarakaraka ny eritreretantsika azy dia hoy isika hoe tsaraka ny tokony ho izy izany, kanefa dia iny mihitsy no mety ho ilay lalana izay mitondra antsika any amin'ilay toerana izay tsara indrindra tokony ho nisy antsika. Satria nahoana ary ianao, indraindray isika dia mivavaka mba ho ampian'Andriamanitra, mivavaka mba ho tarihina, mivavaka hoe Andriamanitra izay sitraponao rehetra ka fantatrao fa mahasoa anay izay atao. Izany ve moa ny vavaka ataontsika matetika? Kanefa rehefa tsy araka ilay noeritreretantsika azy ny valim-bavaka azo na koa mifanohatra amin'izay nangatahantsika, dia hoy isika hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Kanefa efa namaly ny vavaka izay nataontsika Andriamanitra, fa isika matetika ny tsy mahatoky azy akory. Matetika isika milaza ho mino, kanefa ny ao anatin'ny eritrerintsika ao sy izay ataontsika na lazaintsika aza dia misalasala ny amin'izany valim-bavaka izany. Aza refesina amin'izay habeny loha kelyntsika io sy izay mba takany ny valim-bavaka tsara lavitra omen'Andriamanitra antsika. Rehefa mangataka izany isika, averina indray fa matetika dia izay heverintsika fa tsy valim-bavaka araka ny sitrapontsika, iny mihitsy no mety ho ilay lalana mitondra antsika any amin'ilay valim-bavaka tsara lavitra no manin'Andriamanitra ho antsika. Ny firariana dia enganemba samy anaiky sy aharitra iandry, ary andray izay tsara indrindra no manina ho antsika tsirairay avy isika. Aza mitsahatra ny mahatoky an'Andriamanitra, fa izy no mahalala izay mety indrindra ho anao. Ahoana ho ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Lioka 1:17. Koray anareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo, tsy maika avy ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Giovanni Rasendra mandalo adi mafi Kamila ukivini fu tapidala kaleha Tsaruri utsaruri
AWR izay ilay onjany fanantenana mandalo misy rana ihany ireo zava-tsarotra izay mianjady aminao mandalo mandalo kanefa mety fisedrana ny finona anananao anefenanao na inona antoniza na ratsy na sozay mitranga minoazy anao arekeo ny fitantanany manana finona manana kofanantenana fa mahery indrindrany tompo andiamanitsika tsy maintsy maresy anao fa izy hiady ho anao ka ny apetrao aniny izay mahazo anao manana finona manana kofanantenana fa mahery indrindrany tompo andiamanitsika tsy maintsy manesy anao fa izy hiady ho anao ka ny apetrao aniny izay mahazo anao tsy maintsy manesy anao fa izy hiady ho anao ka ny apetrao aniny izay mahazo anao harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo fivaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana miresaka fahasalamana izao miarahaba tompoko dia mirary fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona iresaka mahakasika ny vahaolana amin'ny tsy fahitana toromaso ny fandaharana koa dia manasanao ary hankafy ny fiainona fa inona ihany ty kofoko ambe ridy ty ampireto ny jiro de jereo miparasy fa tsy azona toromaso mihitsy ny marina ianao ka matory fa tsy parasy zany ahoy dre ka inona fotsiny ary mampikofokofoka ambe rija rehefa tsy parasy ka hita fa mitady toromaso fa tsy mety mahita toro ka inona ary mba tsy fidiny hoany le tsy matory fa aza dibe menimenina ary soa zanany ka raha izany de aza mikofokofoka fa avelao ny olona mba hatory fa reraka ka tsy mety fa raha zany no izy de aleo hiarina anao zavatra sitrany mba fotoana tsy very Orbe rija ndray inona no asa ataonao amin'ity alina ty enao ve maninony ka tsy vao mainka andray anaitra amin'ny manodidina vao hitangorona amin'ny fokon'olona le retsya ka marina zango de inona ihany zany no atao hoy mijanony eto am-pandriana menimeniny so zanany mitsangana miasa imenimeniny ty fokon'olona inona zany no ataony lasiny tsy fahitany latoromaso be rija misaky ny alina raha mahita hevitra dia ataoko mihitsika
tena mariny mafy mitseny ty mahazo aty fa saingy hoe tsy fantatry ny olony. Tantara nosoratany Zoanitra ny narahanao teo, novelomin'ny mpanoratra Serila. Fandre matetika eny amin'ny tontolo iainantsika tokoa no hoe tena tsy nahita tory alina. Misy ary olona vao mifono maraina dia milaza vetrany fa tsy nahita torimaso mihitsy izy nandritry ny alina, indrindra ho an'ny olona efa lehibe. Tsy voatery hoe antitra io fa ho an'ny olona efa lehibe. Inona no azo atao amin'ity tsy fahitana torimaso ity na insomnie isika? Manana torohevitra mahasoa mahakasika izany ny dokotera Georges Pamplona, voarakitra ao amin'ny tahirikeviny Santé par les boissons. Andao fantaritsika izany. Voalaza fa ny fikarohana natao tao amin'ny centre médical de l'université de Rochester any États-Unis dia nahitana zava-baovao momba ny voankazo cerise. Efa fantatra teo aloha tokoa fa manala fanaintainana na anti-inflammatoire ny cerise. Ankoatr'izay dia antsoina koa ny cerise hoe anti-rhumatique, izany hoe manamaivana na ihany koa manampy sorohana ny rhumatisme na ny aretin'ny vanitaolana. Ary indrindra asan'ny cerise ihany koa antioxydant. Voatsiela dia fantatra koa anefa noho ny fikarohana natao fa mampiakatra ny famokarana ny atao hoe mélatonine ny cerise. Ny mélatonine dia hormone izay mandrindra ny torimaso. Ny tena azoana vokatra tsara rehefa mampiasa ny cerise ho an'ity tsy fahitana torimaso ity dia izy marikivy iny. Zao tokoa mantsy ny ranom-boankazo azo avy amin'ny cerise roa vera isan'andro dia efa manampy 90 minitra be zao na adiny iray sasany amin'ny torimasontsika amin'ny alina raha misotro an'izany isika. Ho an'ireo mijaly ny tsy fahita torimaso izany na ho an'ireo mpiasa amin'ny alina na ihany koa ireo mijaly amin'ny tsy fidivin'ny ora amin'ny toerana samihafa izay ale noho ny toerana samihafa izay misy atsika dia ahita tombontsoa manokana ianao raha misotro ny ranom-boankazo azo avy amin'ny cerise. Tsotra ny fikarakarana azy. Ny zavatra ilaina dia cerise roa tasy, izany hoe tokotokony eo amin'ny 400 grama eo ny tasy iray. Ka roa tasy no ilaina. Ny fomba fikarakarana azy araka ny lazaiko teo dia tena tsotra tokoa. Sasana tsara, esorina ny voany dia aveo potehina. Raha manana mixeur moa ianao dia vao maika tena tsara azona ny ranony dia tatavanina aveo ary afaka tapohana rano ny ranoka izay azo amin'ilay cerise izay nopotehina teo. Dia vita ny ranom-boankazo. Mahazo fatra eo amin'ny 500 mililitatra eo io cerise roa tasy io izay azontsika sotroina tsara iray vera izay 500 mililitatra izay. Nefa raha tianao moa ny manapoka azy rano dia tsy maninona ihany koa. Marihana fa mety tsara ho an'ny olona misy diabeta ity ranom-boankazona cerise ity. Dia samy ary manao fampiarana raha sendra tojanao izany tsy fahitana torimaso izany. Tsarovo mandrakariva fa mahasoa indrindra ny vatantsika ny torimaso amin'ny alina, mitondra fahasalamana koa dia ataovy izay azoana torimaso tsara mba ho salama mandrakariva. Mankasitraka anao ary nahatra ny aina, Jedidia sy Zoanitra no nanatotosa ny fandaharana ara-pahasalamana, samy makosany teo amin'ny lafiny teknika dia samy ho tahian'Andriamanitra. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
awr manolotra hoanao feon'ny fonantena fantatrao marina ve Jesosy Kristy ilay Andriamanitra fitiavana sy mpamonjy anao? Faly miarabanao eto ampanarahana ity fandarana ity. Ny miaraka aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo ity dia ny pastora Jean-Louis Ranaivisson. Ho aminao mandrakariva anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andeha hiaraka hivavaka isika. De raina mandrakariva ny Andriamanitra ray, zanaka ary ny fanamasina, tompony izao rehetra izao sy mpamonjy atsika. Ny famirapiratany ho amintsika isan'andro noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Hamela ny helotsika sy hitahantsika amin'ny fotoana rehetra izy. Ary ny mpananatra, ny fanamasina no ampitsimoka ao am-ponao sy ao am-poko ny fahendrena sy ny fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry mpiaino malala, indro fifaliana lehibe hoa ny maneho aminao etona ny mahasarobidy ny fanambarany Jesosy Kristy. Moa afantatrao marina ve Jesosy Kristy ilay Andriamanitra fitiavana sy mpamonjy anao? Ilay boky farany indrindra ao amin'ny testamenta vaovao dia nampitondrainy ny lohateny hoe Apokalipsy. Io teny io dia azo avy amin'ny teny Grika, izay adika amin'ny teny malagasy hoe manala ny sarona. Ity boky ity dia manahirana ny akamaroan'ireo kristianina ny mandalina na mamantatra izay voalaza ao anatiny na izay finosiny ara-paminaniana. Mampisavorivory ny akamaroan'ny olona ny teny voalaza ao anatiny raha tsy mandinika tsara izy. Misy ny miteny fa izany Apokalipsy izany dia ady no heviny na ady no resahany. Izay rehetra manaraka ny torohevitra ao amin'ity boky ity kosa dia ahita tombontsoa lehibe ao amin'ny Jesosy sady ahafantatra azy marina. Ity boky ity ao amin'ny toko 410 ny 2:12 dia miteny toy izao aminao: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy, na koa hoe ny finoana avy any amin'ny Jesosy. Apokalipsy na fanambarana, izay adika amin'ny teny frantsay hoe révélation. Ao amin'ny toko 1 amin'ity boky ity dia hoy izy eo amin'ny 1 sy ny 2: ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpaminany. Jaona mpanompony izay manambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana any Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Vao mamaky izay voalaza eto isika dia voafaritra tsara sady izay tiany holazaina na tokony ho fantarinao na ho fantariko tsara mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana.
Ny faharoa, izay manambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy Kristy. Ary ny fahatelo, izay voafaritra eto koa dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Alohan'ny andalianantsika ny teny izay voambara ato amin'ity boky ny fanambaran'i Jesosy Kristy ity, dia tsara kokoa ho antsika ny mahafantatra ny atao hoe finoana an'i Jesosy. Ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 12 ny 9 dia voambara tahak'izao: fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa ireo izay mazoto mitady azy. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa ny finoana dia fitaovana iray lehibe, tsy azo hidovirana eo amin'ny fomba fiainan'ny kristianina. Manandanja eo amintsika ny finoana amin'ny lafin-javatra maro, dia ny asany voalohany indrindra eo amin'ny rafim-pamonjena izay anomanan'Andriamanitra anao sy ho antsika rehetra izany. Araka ny voalaza ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 12 ihany koa ny 1 dia miteny amintsika izy manao hoe: ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Arak'izany ry havana, voasoratra eto dia tsy misy na dia iray aza amintsika ka tsy nitombo toy ny zaza mba hatratrarana ny tanjona izay tian'Andriamanitra ho tanteraka. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka 12 ny 12 dia miteny aminao izy amiko koa hoe: ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Ry havana, ny finoana dia toky tanteraka izay mamela anao sy ao hanana fifandraisana velona amin'Andriamanitra. Ny finoana dia miteny hoe eny amin'Andriamanitra sy manaraka ny baikony, na inona zavatra mitranga na manakatsakana miseho. Ny fanoharana tsara indrindra dia ny finoana velona naseho an'i Jesosy, fony izy nanatotosany andraikiny ny asany tetỳ amin-tany. Nahazony nanantanteraka izany rehetra izany dia satria nitombo saina sy tena, sady nandroso fitita amin'Andriamanitra sy ny olona izy. Ao amin'ny filazantsara any Matteo koa amin'ny 9:20 ka ny 7:30 dia misy fanambarana toy izao: ary noho nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe, raikio, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anieny no atao fa ny anao. Matetika isika miseho mahavita tena amin'ny ankapobeny dia mitoky tanteraka amin'ny alalan'ny hery sy ny fahaizantsika samy rery. Rehefa midona amin'ny vantandrindrina vao mahatsiaro saina, kanefa mety ho tara loatra amin'izay fotoana izay. Ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Jaona ny 9:9-30 ihany koa dia miteny toy izao amintsika: fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko,
fa ny sitrapony izay naniraka. Ny finoana izay resantsika eto, ny finoany Jesosy no mamela azy fandray tanteraka tamin'Andriamanitra ray, sy nahazony nanantotosa ny sitrapony teo amin'ny lafin-javatra rehetra. Izany finoana izany ry havana no ilaintsika ny fandalinana tanteraka hoe aiza ho aiza no misy amin'izao fotoana izao. Impiry moa isika, na ianao izany na izaho zany, no mampiasa ilay teny hoe agape, ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra, fa tsy haitsika akory ny mampiasa azy na maneho azy eo amin'ny fiainantsika manontolo, satria ny antony dia tsy mifantoka amin'ny fitariany isika. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita, manana finoana an'Andriamanitra. Nature's Group. Manana finone, manana finuna, manana finuna fa tsy maintsy hoavy ny anjarana. Dia mino fotsiny any, mino fotsiny any, mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Manana finune, manana finuna, manana finuna fa tsy maintsy hoavy ny anjarana. Dia mino fotsiny any, mino fotsiny any, mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Iraity hiraity fantatsika fa sarotra ny fiainana. Nefa zakily fa mitraka hiatrika, ny ady izay tsy maintsy atao hatreana. Manana finune, manana finuna, manana finuna fa tsy maintsy hoavy ny anjarana. Dia mino fotsiny any, mino fotsiny any, mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feo ny fanantenana. Nefani ade tsy maintsy atao ka hagony ny hery. Manana finune, manana finuna, manana finuna fa tsy maintsy hoavy ny anjarana. Dia mino fotsiny any, mino fotsiny any, mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona. Manana finune,
tsy maintsy hoaviny anjarana dia mino fotsiny any mino fotsiny any mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona mino fotsiny fa tsy maintsy tafita ny tanjona voatsinapy ataovy tahaka ny velo ranony mpianadany fiainana izay mivadika aloha ho resiny noho ny raisana. mahazofa endrena mahazofa alalàna fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina arak'izay ira famantarana eninao zay dia ny fandarana fanabiazana no renesinao koa ankafaliana no anolorana anao ny arahaba toy ny fiaraba amin'ny piralahy ka ho ampony mametsivetsy sy midobodobo-pifaliana miaraba na mananaritiana dia tsy telona voamanadiny tokoa izahay fa hivimbona voamatsiaro koa dia tsaroana ankehitriny ny fiarabananao mpiaino miaraba finaritra tompokilahy miaraba finaritra tompoko vavy miarabanao namana lanto ary misy joely dia izay tokoa no ela nefa dia ela tsy azony lalovapotsiny fa mba ho mariky ny fifanajana sy ny fifankatiavana sy ny fiombonam-po ihany koa andeha ary roso amin'ny fandarana isika kanefa melohan'izany dia mangataka ny namana lanto ary misy joely isika mba hitondram-bavaka ny fandaharana sy hitrotro am-bavaka anao izay miara-miaino ihany koa ry jehovah rainay mahery eo ankafaliana indray no anoloranay ny saotra sy ny dery ary ny laza ho anao noho ny fitahim-pasoavana izay nomenao anay koa indreto izahay mbola nomenao tombonandro mpivelomana tsy nody vovoka namenaky ny tany fa mbola afaka miaona amin'ity mpiaino ity indray ankehitriny dia amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny AWR izany atolotra anao ny aza sy ny voninahitra ary ny fitsaona rehetra ray malalo tsy miendrika izahay koa mangatam-pamelana aminao avelao ny elokay rehetra koa ankehitriny koa dia mangataka aminao izahay mba hita amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra mba ho salama mandrakarivana izy ireo indrindra fa ireo ray aman-dreny izay aheno izao fandaran'izao aoka mba ho fenonao ny hery sy ny tanjaka fahasalamana fahairatatsaina ireo ray aman-dreny ireo indrindraindrindra eo am-panabeazana ny zanany dia toy izany koa ireo zanan'ireo izay beaziny sy eo ambany sokany mba omenao fahendrenana izy ireo Jesosy malala mba hitoetra mandrakariva eo anivon'ny tokantranon'izy ireo ihany koa ny fifanajana dia anjaka ao koa ny fankatiavana tanteraka dia tonoany izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any amen amen misaotra indrindra namana joely ao anatin'ny loha hevitra ny azo fitantana mpiainana trany aloha isika nitantsika tamin'ny farany fianarantsika teto fa mila fatokisantena fa vitanao ny zavatra anankiray eo anatrehan'izay hoe fanomanana no avy izay mitaky fatokisantena izany aza miandry ny hafa mpahery anao hoy namana joely tao anatin'ny resaka izay ny fanaovantsika izay tadidiko tsara mihitsy fa ianao no mila matoky ny tenanao hitantsika ihany koa tamin'izay fotoana izay fa misy ireo zavatra efatra tsy maintsy ilaina
amin'ny fatokisatena de ho averiko kely aloha le izy melohan'ny anoizana namana zoely indray ny resadresaka amin'ny itian'io ity. Le zavatra efatra tsy maintsy ilaina amin'ny fatokisatena de hitantsika ataony hoe vao manomboka de matoky fa vita ianao de arahana fihetsika zany rehetrarehetra zany fa tsy eo amin'ny vava kozy. Esorina ny fanahiana, esorina ny voambolana fampiasa matetika ny hoe sode engane matoky afa de ny fahahitantsika moa mifandraika amin'izay tandremo fomba fiteny mihiba efa ny anarantsika zany ny farany de hoe ampiasaony teny hoe fampirisiana zany hoe raha tianana fatokisa tena ianao de raisina ny tanana ny tena sy ny eritreritra ny fiainana ihany koa. Zany hoe ny fatokisa-tena de tsy manderery fa tsy maintsy arahana fihetsika. Zay ny tadidiko namana joely. Tena izy tokoa zay mihitsy le nresantsika zany tamin'ny fandarana tany aloha tany akasitrahany ianao ny namana naritina ny am'izay famitinana izay tsara mandrakariva moa ny tena verimberina ozyko ny soratra masina dia mahatsara ny mpiaino ihany keo zany satria tao reo tsy naheno ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny farany tao kosa ireo naheno ka dia indro manatitra izany zany tsika mamerina izany mba ho tafapetraka misimisy kokoa. Ny resaka dingana fitotsika tany aloha tany mahakasika ny hoe ny oaviko dia le ny oaviko zay fametrahana ny vina ny tombatombana sy ny eritreritra ny zavatra zay tsy hita maso ka mila omanina sy mila eritreretina ny mahakasika azy. Am'ty an'io ty sika dia iresaka indray ny dingana fahaefatra. Dingana fahaefatra zay mitondra ny loha hevitra lehibe manao hoe manoloana ny sakana azakivy. Averiko indray manoloana ny sakana azakivy. Zany hoe mety misy ny sakana eo amin'ny fanomanana ao an'izay hoe hoavinao zay ary tsy hoe mety misy fa misy ny sakana eo amin'izay fanomanana sy fiomanana an'izay hoavy zay. Noho izany dia tsy tokony ary tsy tsara no kivy manoloana an'izany sakana izany. Koa voalohany dia ekeo ho lalam-piainana ny sakana. Mila manaiky zany ny olona anankiray zay mieritreritra ny mametraka viana, mieritreritra ny hoavy, mieritreritra ny anatanteraka nofinofy fa mila manaiky ny sakana ekena ho lalam-piainana ho toy ny zava-misy isan'andro mety hifanenana ny zany sakana zany. Koa rehefa hitanao zany zany sakana zany de ekenao aloha dia rehefa manaiky an'izay sakan'izay ianao de ny zavatra faharoa tsara sy tokony eritreretinao de zao hoe atao tohatra fiakarana ny sakana, zany hoe mampiakatra sy mampivoatra ny tena zany ny sakana anankiray. Iny sakana iny zany no angalanao bahana ohatrany hoe anaovanao vikina hiakarana ho ambonimbony kokoa ampivoaranao ny tenanao ataonao tahaka ny tohatra. Ko na misy sakana firy eo na misy sakana firy dia ioaranao zay le hoe atao tahaka ny tohatra zany de le sakana no ambany ary hitsahana fa tsy le sakana no loloavina tahaka ny entana fa le sakana mihitsy no hitsahanao, le sakana mihitsy no hiakaranao ary le sakana no ataonao ho ampiakatra anao ho amin'ny avoavo kokoa ho fivoarana sy fampivoarana ny tena. Zany hoe rehefa tojo ny sakana ianao de tsy tsara ny miemotra, tsy tsara ny mijanona fa io sakana io no hitsahana de lasa mandeha lavidavitra kokoa. Tsy atao mahasakana zany ny sakana. Tsy atao mahasakana ny sakana fa ny sakana araka nefa n'lezay tsika tany aloha dia misy fa atao lalam-piainana hoe io lay sakana. Ny sakana ihany koa raha mijeritsika raha mahita mpanao baolina zany mpilalao baolina kitra
de eritrereto tsara fa ny lola harana rehetrarehetra zay ao anatin'le hoe fanaovana baolina kitra de tsy maintsy miala ny sakana raha tia faty baolina tsy maintsy miala ny sakana ny lohalaharana raha tia afaty baolina ohatra zany ihany ko ny mpiantsehatra rehetrarehetra zay mieritreritra ny anatanteraka viana sy mieritreritra no avy manao an'izany hoe fibajinana no avy sy nofinofy ary ny zavatra tsy hita maso zany dia manao ny sakana ho ioarana ho hitsahana ozy le teny vahiny anankiray manao hoe ny fuite d'un problème ozy izy ce n'est pas une solution tsy vaolana zany mitsoka olana fa fakanosana c'est la lâcheté fakanosana ny fitsoahana ny olana noho zany rehefa tsy sahanao zany ny mifanehatra amin'ny olana anankiray de kanosy ianao zay noho zany atrehanao le olana hitsahanao ny olana ataonao tohatra hiakaranao hivoaranao ho lasa lavidavitra kokoa zay no mahakasika aniny a namana anaritiana mazava amiko tsara tsy atao sakana hijanonana na emorana ny sakana fa vao maika ary a atao tohatra hiainiana ambonimbony kokoa atrarana ny tanjona tiana hotratrarina zany hoe akanao traikefa koa zany le sakana zay le izy miatrika fanandramana ianao zany eo anatin'ny sakana de iny no ataonao akanao traikefa hoe ty zavatra ty ohatra ny efa hitako de lasa mitombo ny traikefa zay anananao zay ny tena zava-dehibe ihany ko manarak'izay zavatra fahatelo mahakasika an'izay ihany de hoe ny sakana tsy hoarana dia lasa barage tsy hahafahana mihoatra sy mivoatra lasa sakana ngeda be zany ny sakana zany zay tsy hoaranao tsy nataonao tohatra de lasa sakana mengeza tsy hahafahana mihoatra sy mivoatra io am'izay ianao le tafajanona de zao no tadito tsara rehefa tsy mandroso ny olona anankiray de nama miembotra rehefa tsy mandroso ny olona anankiray de nama miembotra satria ny olona zay ny lahatra taminao teo ka afaka nyoatra n'ilay sakana de nandroso izy fa ianao kosa miembotra ianao zany satria ny olona lasa lavitra noho zany a ao anatin'zany hoe ny sakana tsy hoarana zany dia mila miomana ianao zany mila manao fanomanana fa hoe izy raha misy ny sakana zany hoe manapo ny tsy apoziny misy zavatra zay tsy apozinao fa efa apozinao tsy hoe fanahina aloha le izy namana anaritiany tsy hoe manahy fa manapo ny tsy apoziny manapo izy ao izy ny tsy apozina dia efa mila miomana ianao zany noho zany efa manana tetikady sy paikady sahady ianao any andohany hieritraretanao hoe raha misy ny zavatra zay tsy apozina de efa ity no efa mipetraka sahady ary zay no mahatonga ny ataoko hoe ny olona sasany betsaka manao hoe imprévu misy le hoe zavatra tsy apozina ka matetika rehefa mandeha manao colonie de vacances ohatra na mikarakara hetsika anankiray dia efa misy teti-bola sahady anaovana an'le hoe zavatra tsy apozina na imprévu iny zany de efa fiomanana sady hoe mety isy ny sakana ty zany ny efa fiomanana de eo am'ilay fanaovana ny vina ihany tio zany lay fanomananao no avinao dia efa miomana sahady ianao ny am'izay zavatra tsy apozina zay ka atao zay hahavonina amin'ny lafiny rehetra na ara-pitaovana na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy de efa mila mahay miomana sy manapoana zay zavatra tsy apozina mba hahafahanao miatrika sy mihoatra n'lay sakana fa raha vao tratra ny tsy apozina ianao ka tsy niomana de eo am'izay ianao lay taraiky ary tafajanona zany hoe tsy mifikitra amin'ny zavatra anankiray fa nomanina zany fa mila miomana ny amin'ny zavatra zay tsy apozina ihany ko mila zay mihitsy le izy ia de manaraka an'izay ny sakana zay tsy hoarana dia ahafahanao mieritreritra koa fa mahay mizara zavatra ianao mizara mahay mizara satria zao misy fotoana
afaka mandiso ny olona any amin'ny fanazarantena ary ara-dalàna ny fanaovana atsono fa tsara koa ny mampitandrina ny hafa mba tsy latsaka ao anatin'ny olana io tsony izy zany hoe ity ny zavatra tsy ampozin'ny olona anankiray na mananaritiana fa olona zaiko le izy hoe tafiditra ao anatin'ny zofototry ny olona ny fanaovana atsono betsaka ny olona mieritreritra fa tsy tokony isy zany fa zon'ny olona ny mandiso noho izany a ny fanaovana adisona zany de ara-dalàna kanefany tsy ararotina tsy manararotrany hoe satria afaka mandiso a dia anao adalàna amin'ny fahadisoana fa le fahadisoana dia nataonao ihany ko anananao traikefa ary itenenanao amin'ny hafa ihany ko hoe misy zavatra oatra zao fa tandremo fa efa nahadiso ah io zavatra io noho izany a dia zarainao amin'ny hafa zany zay traikefa zay nanananao sy zavatra fa niainanao zay fanandramana ny ainanao zay mba tsy latsaka ao anatin'izay ny hafa ny fahadisoana de natao ianaran-javatra sy andraisana lesona zay ny zava-dehibe fa tsy natao ho fanararotana hijanonana amin'ny zavatra anankiray dia ny fahatelo manarak'izay dia mianatra mila mianatra foana zany ny olona mandra-pahafatiny rehefa miala am'le sakana zany ianao le sakana eritreretiny hoe tsy ho azo ioarana dia mila mianatra ary rehefa manao an'le sakana hoe natao tohatra iakarina ianao de mila mianatra zavatra be dehibe zany ianao rehefa eo ampelantananao ny zavatra be dehibe sy maromaro ka raha misy sakana eo dia ozy ianao hoe ty le zavatra efa nianarako aiko ny miala am'ty aiko ny miakatra am'ty ataoko tohatra fiakarana io ka noho izany afaka mihoatra ary afaka mivoatra na de eo aza io sakana anankiray io satria be dehibe ny zavatra ny anaranao mazava-tsara zay na manajoely ety ampamaranana misy veny ny toetsaina mety ilaina mba hiatrehana n'izay sakana zay azy misy toetsaina zany mila ananana rehefa hiatrika an'izany sakana zany ianao ny manam-pahaizana ara-psikôlôjia zany na leo mpikirakira ny resaka psikôlôjia sy ny fanabeazana dia miresaka n'ity zavatra ndresahantsika teoty hoe reto ny toetsaina zay ahafahana miatrika ny sakana efa nresantsika teo hoe mila mahay miomana zay ny toetsaina voalohany dia mila mahay mizara ary mila mianatra troisième amin'ny filazandry zareo azy hoe mila manana troisième ianao zany raha hiatrika ny sakana anankiray mahay miomana mahay mizara ary mianatra ho famezatsika azy satria ho ndresaka vina isika resaka vina isika nyresaka nofonofotsika nyresaka hoavy ka am'izao fotoana zao zany ianao satria eritreritra ny hoavy de ozytsika eto amin'ny fandarana hoe ny aritako mafy anio de ho fambiazako raha ampitso rehefa miaritra ny mafy zany anio ianao de ho atao iny ho fahombiazana rahampitso noho izany rehefa samiatrika zany ianao de manana zavatra homena ny hafa manoloana ny sakana na ny olana vo tokony hampiasa saina zany no tokony toetsaina hipetraka amin'ny olona rehetrarehetra hoe rehefa miaritra mafy anio a dia manatena fa ahita fahombiazana ary tsy maintsy ahita fahombiazana raha-pitso noho izany miatrika an'io zavatra io aho mba hahafahako manome zavatra ho an'ny hafa ary manoloana ny sakana rehetrarehetra na ny olana de ny saiko no ampiasaiko mba hahafahako miatrika an'izany zavatra zany mba ho tanteraka ilay vinavina sy nofinofy sy ny hoavy rehetrarehetra makasetraka indrindra namana joely ny fandarana no tapitra nyresaka ihany ko ny atreo aloha ny afaka natolotra tamin'nyitian'io tya fa tsika rehetrarehetra manana anjara tsara amin'ny alalan'ny fampiarana de ny fahitantsika ny fahombiazana ny aoarinan'izay ko azakivy a mianatra tsika ny hoe mianatra zany de tsy vitany hoe androany any ny mampiatra fa mila mitoy raha mpitso mianatra tsika de ny zavatra inarantsika ny lasa fahazarana ny fahazarana
no lasa toetra mankasetraka indrindra namana lantaona misy joely dia makasitraka ihany koa mametraka no mandra-piona ho amin'ny manaraka indray a raha sitrapon'andriamanitra mandra-pitafary AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana Mpifaliana no iarako aminareo amin'ity an'ity mpiara-mianatra malala. Richard Andrenjatovo no iara-ianatra lesona aminareo amin'ity. Ny fanatrehan'ny raintsika rehefa miatrika olana isika. Zay ny lohateny hodinintsika amin'ity an'ity. Indraindray mantsika dia mihevitra an'Andriamanitra hoe lavitra dia lavitra tokoa rehefa miatrika olana sika. Kanefa ity lesontsika androany ity dia miteny amintsika fa io raintsika io dia eo akaikintsika isan'andro san'andro ary miatrika ny olana izay mahazo antsika. Manoloana ny fahoriana indrindra no ilana namana. Tena maharavoravo zany hoe iny misy namanao tonga mampahery anao. Misinda ny alahelo ary tao mora zakaina ihany ny enta-mavesatra. Eo amin'ny tranga rehetra dia Jehova ny tena namana tsy mba mandao. Ny olombelona mety mandao fa zany Jehova zany tsy mandao antsika mihitsy. Andehana eo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ny voalazan'i Isaia 2:7. Isaia 2:7 manao hoe: fa izaho Jehova Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Nisy olona nilaza izao ten'izao ndray mandeha hoe rehefa iny toalavitra iny Andriamanitra dia mipetraka amin'ny fanontaniana, iza no nanalavitra voalohany, Andriamanitra sa isika? Rehefa tonga tokoa mantsy ny olana dia heverintsika fa nafoy antsika Andriamanitra. Ny marina nefa dia tsy lasa nandeha nataiza akory zany Andriamanitra zany. Eo ihany izy fa tsy lavitra, tsy mandao antsika mihitsy izy. Toy ny hoe lavitra dia lavitra ny jiosy natao tany amin'ny sesy tany ny fanatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny Isaia nefany dia nanome toky Andriamanitra ny amin'ny fanafana ho avy. Fa na dia mbola taona maro ateo aoriana aza ny fiverenana any Jerosalema dia tian'Andriamanitra ny ahafantarany vahoakany fa tsy nanalavitra azy ireo hatrany Andriamanitra. Ary antony maro ny tokony hananan'izy ireo fanantenana. Nanome teny fikasana ny zanak'Israely Jehova amin'ny Isaia 2:7-7. Isaia 2:7-7 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro ho menatra sy angayay zay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy. Eny, ho levona zay miady aminao, ho tadiavinao zay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zava-poana zay miady aminao. Fa izaho Jehova Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy, izaho no hamonjy anao hoy Jehova, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao. Tsy hitanao hoe mahavelo-panantenana be ve zany teny fikasana izany?
ao amin'ny 17 ny anankiray amin'ireo sary manan-danja indrindra eo amin'ny andin'izay voavy mivakintsika teo io. Milaza ilay Andriamanitra mpanjakan'izao rehetra izao fa tsy misy tokony atahoran'ny olony mihitsy satria inona ny antony? Mitantana ny tananao ankavanana izy. Alaovy sary an-tsainana eo hoe io Andriamanitra io any amin'ny toerana lavitra tsy takatry ny maso any. De isika ty ambany lavitra be ty, de lazaina fa hoe akaiky antsika izy, de hoe mitantana ny tanan'ireo vahoaka ny malalana izy. Asa nahitanao hoe magaga zany na tsy? Na de lavitra be azy no misy azy amin'izao fotoan'izao, de zao voalaza hoe akaiky de akaiky izy. Rehefa sahirana antsika de mety sarotra ny matsiaro fa tena akaiky antsika tokoa io Andriamanitra io. Ny fahatserovantsika de tena manova zavatra tanteraka mihitsy. Fa izy no Immanuela, zany hoe amintsika Andriamanitra. Rehefa eo amintsika ny fanatrehan'Andriamanitra de toy zany ihany koa ny fikasany anao soa antsika sy ny teny fikasany, ary ny hery mahay manova nanana. Manasanao mba hanao fanandramana mandritra nyty andro vitsivitsy ty. Miezah mampatsiahany tenanao arak'izay azo atao, fa tena akaiky anao tokoa ilay Andriamanitra namorona zao tontolo rehetra zao. De miezah ianao atsiaro mandrakariva fa hitantana ny tananao izy, ary koa manome toky anao, fanampy anao. De raiso an-tsoratra ny fomba anovany zany ny fiainanao. Aoka ianao vonina hifanakahevitra momba ny fanandramana nandramanao amin'ny namanao aorian'izao. Ny zavatra tsara ho fantatrao de ninninna miatranao amin'izao fotoan'izao, ninninna mahazo anao, na mangidy toninna ary ny fahoriana heretanao, de tsarovy fa akaiky anao izany Andriamanitra zany, na de any amin'ny avy sy manerinerina azy no mipetraka, de akaiky anao mandrakariva izy, ary tsy mandao anao mihitsy. Tantara no amaranako azy. Efa tena tsy nantenaina ho velona tsony ty renim-pianakaviana anankiray ity. Fa inona ny zavatra nisy ozy ianao? No babena izy nivoaka ny trano, satria azo ny reny aretina mandeha rahabe reny izy, ka efa saika maty mihitsy raha tsy voavonjaingana. Avitra soamantsara ihany koa ny ainy, ka rehefa nifamoro ny fianakavianany amin'izay ho dingana manaraka hitsaboana azy satria mbola tsy vitatreo ny fitsaboana azy de nalokan'ilay vavany tsaboana foana ny teny hoe tsara Andriamanitra, tsara ny tompo, ary zay no marina, tena tsara io Andriamanitra io. Tsy ho ampy ny tenintsika hoentina ilazana ny hatsarany, fa izay sombitsombiny no nambarantsika ao anatin'ny soratra masina, ary zay ihany no afantarantsika azy aloha. Fa rehefa ho avy ilay maraina be voninahitra ka hifanatritava amintsika, de amin'izay tsika no hiaiko tongotra matanana fa tena tsara ny tompo. Tsarovy mandrakariva fa tsara Jehova. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.